Voalohany dia manotra ny araba ho antsika rehetra fiangonana tonga manaritra ty fitoam-pivavahana ity. Dia arabaina toy izany ihany koa ianareo any atokantrano any. Arabaina amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy aho amam-panompony Andriamanitra ny fiadanana izay nambaran'ny anjely
tamin'ny fotoanandro natokavan'i Jesosy teto ambony tany ary ny fiadanana izay nolazain'i Jesosy tamin'ireo olona izay manompo azy amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka amintsika rehetra ane izany ny voninatrany ho an'Andriamanitra miarapantsika rehetra ihany koa fa nataon'Andriamanitra natratra ny andro iray lehibe eo amintsika kristianina isika dia ny andro paska andro ray toazato io tsy ho fety fahatsiarovana fotsiny le izy fandroany dia ho rahantsika tena hoe zavatra iainana mba tonga n'ilay paska hoe Jesosy Kristy voavono antsika mba tena hisy akony eo amin'ny fiainantsika rehetra santionany ny amin'ny akony tokony ho tsapantsika amin'ity androandroany ity dia izao ny marary rehetra ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao dia ho sitrana daholo ary na dia misy marary azy any tokantrano any ao anatin'ity fotoam-pivavahana iarahantsika manao ity dia hisy herin'Andriamanitra nasitrana azy ihany amenna ary vaovao mahafaly ihany koa dia ity tena ho ataon'Andriamanitra le izy ny manana olana ho tsidiovan'Andriamanitra manokana be dia be ny olona amin'izao vaninandro be olana fa Andriamanitra androany hitsinjo manokana ho anareo izay be olana hisy fanafana lehibe ho ataon'Andriamanitra androany fa ankoatran'izay arabaky teny ho tahinany ianao ho tahinany ianao izay rehetra mino dia atsapan'izany ane eo amin'ny fiainana ndao mbola teka mafy ho an'Andriamanitra isika Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sa tsy zany ve alleluia andaontsika hivavaka ametraka ny fotoam-pivavahana androany mba ho tahin'Andriamanitra tokoa satria efa eto Andriamanitra dia atsontsika izy mba natsotra ny tanany mandritra ty fotoam-pivavahana ity ary zany tanany zany dia ho tokantrano tokantrano ka dia atsapany herin'Andriamanitra daholo izay rehetra manaraka izao fotoana izao Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy ianao koa dia misaotra noho ny amin'izao fahavelomana nomenao anay izao misaotra fa nataonao natratra an'ity andro androany ity izahay dia ny andro ray lehibe entinay mahatsiaro an'ilay fahafatesanao Jesosy teo ambony azy fijaliana izay voalaza fa voavony ianao paska ho anay ankehitriny azy dia ho atananao ty fotoam-pivavahana ity ka na izany izy manaraka izao fotoam-pivavahana izao na manaraka izao fotoam-pivavahana izao izay nambarako teo amin'ny anaran'i Jesosy dia ho tanteraka zato isan-jato amin'ny olona rehetra koa dia misaotra ry Andriamanitra omena voninahitra ianao anio ampitso ary mandrakizay misaotra tompo amen andaontsika anao hira fidiarana ho an'Andriamanitra na hira fiankofana arak'izay hitariny reto mpitarika fidiarana reto hira anankitelo no anoizantsika avy hatrany ny fotoam-pivavahana da ho ary tompoko mamerina ny fiarabana ho atsika tsirairay avy izay tonga eto amin'ity toeranyity androany ianao any tokantrano ihany koa dia arabaina natratran'izao andro paska izao tena ho paska fandresena ho anao tokoa ane ty andro androany ity tsy andrelintsika fandaontsika tonga dia hideran'i Jesosy hidera azy isika androany izy le zanak'ondrin'Andriamanitra lay tsisy kilema lay tsisy tsiny nanaiky natao sorona teo amin'ny azo fijaliana mba ho fanavotana sy ho fanavotana anao mendrika izy mendrika omena ny dera mendrika omena azy ny aza mendrika omena ny voninahitra rehetra izy dia tonga dia hafantoy any amin'Andriamanitra sady ny sainao hafantoy eo amin'i Jesosy hoe anao ny dera ianao le zanaky ny ray raha mety dia tena akipy mihitsy ny maso ny nofonao dia asandrato ambony ny tananao fa nolotra ny dera ho azy isika Find
ataovy amin'ny fonao manontolo zany iry zany tsika rehetra mihitsy no andray anjara iankohako eo ny atrean'Andriamanitra amin'ny alalan'izany iry izany saintsainy ny amin'io Andriamanitra ivavantsika io ny amin'ny fandresena izay nomeny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ianao no omenay ny telo, ianao le fanafony ianao anay, nitsangana ianao, nandresy ianao mba hampandresy anay, dia rainay ianao no izany, dia rainay ianao no nitiavanao, dia rainay ianao satria ianao rery any no navita an'izany ho anay Jesosy io. Alleluia, alleluia.
miondrika eto anoloanao zahay amin'izao fotoan'izao miondrika eto anatrehanao ianao ilay zanak'ondrin'Andriamanitra ianao ilay masina ianao ilay mendrika tena mendrika ianao mendrika ny fiderana mendrika ny fiankofana tsara indrindra ianao oh alleluia 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 masina ianao Masina, masina, ianao Tompo, lairay sy to, mendrika ianao, ilay zanak'ondry, masina ianao. Masina, ianao Tompo, lairay sy to, mendrika ianao, ilay zanak'ondry. Amen. Amen. Voninahitra ho anao Jesosy io voninahitra ho anao Alleluia. Alleluia. miondrika eto anatrehanao zahay ny fonay rehetra miondrika eto anatrehanao ilay Andriamanitra mahery oh alleluia alleluia Alleluia. tsy misy masina tahaka anao Alleluia. ianao ilay tsy mahay manota tahaka anay olombelona ianao no masina Magic I am
masina ianao masina masina ianao tompo lairatsitu mendrika ianao mendrika ianao rilay zanak'ondry rilay zanak'ondry tena masina ianao ka zao rehetra hita amin'ny masina izao sy zahay rehetra reto dia tena mbola iankohaka eo anatrehanao satria masina indrindra ianao mendrika ny fiakofana ianao amen 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 tsisy mahay zay vitanao tsisy mahavita n'izay vitanao tsisy manana hery tahaka anao tsy misy mahatohatra ihany koa ny herinao zany indrindra no iankofanay satria tena matsiaro tena ho kely indrindra zahay tena feno fanajana eo anatrehanao zahay aoka iondrika eo anatrehan'Andriamanitra ianao aoka iondrika eo anatrehan'Andriamanitra ianao anao zavatra lehibe amintsika mantsy ny tompo androany tsisy hery matohitra le herinao navita nandresin'ny fahafatesana miankokeo anatreana fa masiniana mbola le Andriamanitra navita fahagagana tamin'ny andro ny zanak'Israely mbola zany ianao androany mbola anao fahagagana aminay ianao Bye.
zavaboary rehetra manaiky anao fa masiny ianao zavaboary rehetra manaiky anao fa masiny tompo zavaboary rehetra tena manaiky anao fa masiny ianao zavaboary rehetra manaiky anao fa masiny sotranao zay Andriamanitra io mankasitraka anao satria mino zahay fa eto ny fanatrianao tsapana eto ny herinao ianao le Andriamanitra masina ianao le zanak'ondrin'Andriamanitra ihany koa Jesosy amin'ny mankasitraka anao zay Halleluja tsara ny tompo tsara ny tompo mbola kipitsika masitsika dia no hira anankiray mbola fiankofana ihany isika melon'ny ilazan'Andriamanitra ny sitrapony sy ny zavatra tiany atao eo amin'ny fiainantsika amin'izao andro paska izao akipimo masinao ho anatin'izao hira fiankofana irantsika manatanteraka izao halleluja ataovy amin'ny fonao rehetrarehetra fonao manontolo zanira iarahantsika manao zany ome voninahitra amin'ny fiakofan'Andriamanitra halleluja vitanao ny fiasan'Andriamanitra ao anatin'izany hira fiakofana iarahantsika rehetra manao zany amen sotra tompo Subimu amen halleluja anao zavatra surnaturely eto anao fangina tanteraka ao Andriamanitra tena tsy takatra saina eny zavatra ho ataonao eto amen ho tokatra ny tokantrano misy ny olona ny herinao miasa Andriamanitra samiara makatoerana inareo koa makatoerana tompoko vakitsika ny baiboly
Exodus 12 no vakina. Dia tiako anareo any olona tsofina tsara. Na dia ianareo any atokantrano misy anareo any azy. Dia ataovy tena hoe tahaka ny ato amin'ity trano izay ivoriana anompona an'Andriamanitra ity ny fiainanareo any. Ka arao tsara ny tenin'Andriamanitra izay vakiko aminareo. Exodus 12 manomboka amin'ny andininy voalohany. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe ity volana ity ho voaloham-bolana ho anareo. Dia ho voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo izy. Andininy fahatelo. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry ray avy izy rehetra araky ny fianakaviany, dia zanak'ondry iray avy ho an'ny isan-trano. Ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no ansanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy izay ray taona no alainareo. Alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy, ary ho tehirezinareo izy hatramin'ny andro 410 amin'ity volana ity. Dia amono azy amin'ny hariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Ary analany raha ka tetiny amin'ny tolam-baravarana 2 sy amin'ny tatom-baravarana trano izay inanany azy. Dinganitsika. Andininy faha 11. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy. Ny valahanareo voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ary ny tenareo eo an-tananareo dia hoaninareo faingana izy fa Paska Jehovah. Fa andeha amaky ny tany Egypta amin'izany alina izany ao ka mony ny matoa rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. Ary ny Andriamanitra ny Egyptiana dia ho tsaraiko avokoa. Izao no Jehovah. Ary ny raha dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay itoeranareo. Ary raha mahita ny raha aho dia andalo anareo ka tsisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egypta ao. Korintiana voalohany 5 dia andininy 7. Esory ny masirasiraely mba ho vongana vaovao ianareo, arak'izay tsy mamisy masirasira anareo, fa voavony Kristy Paska ho antsika. Androany ry fiangonana manalika ity fotoam-pivavahana ity sy anareo any amin'ny tokantrano misy anareo any. Iresaka aminareo mikasika ny amin'ny Paska sy ireo fahasoavana vahoman'Andriamanitra ho an'ny olona izay mino an'izany ao. Averiko indray hoe androany dia iresaka aminareo mikasika ny amin'ny Paska sy ireo fahasoavana vahoman'Andriamanitra ho an'ny olona izay mino an'izany. Dia ao anatin'ity fotoana anambarako ny tenin'Andriamanitra ity dia tena minoy ianareo ry fiangonana. Tena minoy ianareo na dia any amin'ny tokantrano misy anareo any aza no misy anareo. Fa tena hiasa tokoa Andriamanitra androany. Izy zavatra tsy ampozinareo, zavatra tsy noeritreretinareo ho ataon'Andriamanitra ny fiainanareo. Amen. Ho manokana matsy tsy raisiko hoe andro fety fahatsiarovana fotsiny andro androany, fa raisiko hoe andro izay anehoan'Andriamanitra marimarina fa izy no ilay Andriamanitra tsy toa. Miasa izy ka tsy misy masakana, mietsika izy ka tsy misy matohitra, ary amin'ny alala zao Paska izao dia aneo marimarin'Andriamanitra fa izy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Ho tanteraka eto androany ane izany.
ho tanteraka amin'ny fiainan'ireo olona izay mino anay zany satria mino anao dia aoka hiteka amin'ny revidrevitra ho an'Andriamanitra isika. Zao zany vaovao mafaly entiko anareo amin'izao andro paska izao. Hopirofo fa tsy ho fety fa tsy rovana fotsiny ty paska ndray mandeha ity. Ny sitrapon'Andriamanitra riavana mafisiko ny sitrapon'Andriamanitra dia ny anafaka ny zanak'olombelona rehetra amin'izay zavatra rehetra mamatopatotra sy manageja azy. Amen. Tsy mety amin'Andriamanitra matsy ny mahita olona no ariny tahaka antsika izao kanefa dia tazany avy any ambony any fa in'olona no ariny iny dia voafatotra, voageja ary miaina amin'ilay fahoriana nateraka ny fatotra sy ny fanagejana. Tsy mety amin'Andriamanitra izany. Indrindra moa ka hoe olon'Andriamanitra ianao, efa zanak'Andriamanitra ianao, tena tsy mety amin'Andriamanitra mihitsy riavana ny mahita hoe olon'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao kanefa manika ankehitriny dia mbola voafatotra sy voageja. Androany Andriamanitra dia mindra fo amintsika rehetra, tena mindra fo. Marina fa nisy ny fahotana, nisy ny fisarana tamin'Andriamanitra nanomboka tamin'ny andro nalavana Damasefo, nisy ny fahotana, nisy fisarana tamin'Andriamanitra noho ny nataona manokana. Fa zao vaovao mafaly amindra fo Andriamanitra, amindra fo Andriamanitra, ary aoriana ao ambaty famindrapo dia anafaka anao izy, anafaka anao izy ho tanteraka amin'izay mino anay zany riavanao. Halleloia. Ary eto dia milaza amintsika hoe na inona tokoa hery na zavatra ratsy mamatopatotra anao, manageja anao, na inona ohatra mbola misy oza tsy tapaka foana eo aminao malaka kehitriny, ohatra misy aretina zay tsapanao mikiky ny ainao, mampahory sy mampijaly anao malaka kehitriny, ohatra misy olana zay tena mampitanondroka mihitsy, tena hoe oila tsy ho tondra ny zany olana zany, ohatra hatramin'izao ianao dia tsy mety afatrosa mihitsy na dia efa nisy vavaka spesiala natao anao azy, ohatra eninao mihitsy tena tsapanao hoe misy fanaratsy mbola midomina eo aminao, ohatra pino anao kanefa tsy mety afaka amin'ny fahazaran-dratsy, tsy mety afaka amin'ny fahotana, fa mbola manjo anao foana le fahazaran-dratsy, le fahotana. Tsy fantatra izay mety hoe karazana zavatra mamatopatotra anao na manageja anao. Dia zao ihany no ambarako amintsika rehetra androany, tian'Andriamanitra ny anafaka anao amin'izany riavana malala, ary fanafahana feno mihitsy no tian'Andriamanitra ho tanterahana amintsika amin'ity andro paska ity. Ho tanteraka aminareo izay mangetahita fanafahana izany. Halleloia. Ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa aoriana fanafahana izay ataon'Andriamanitra androany, satria hivavaka ho anareo aho, tena hivavaka ho anareo amin'ny foko rehetra. Ary zao manokana amin'ny mampalompon'Andriamanitra tena mino ny herin'Andriamanitra miasa amin'ny alalako aho, mino ny herin'Andriamanitra miasa amin'ny alalany tena loko ny vavako aho, dia amin'ny alalany vavaka ataoko dia ho afaka tokoa ianareo. Ary aoriana fanafahana dia zao avy zavatra ho ataon'Andriamanitra amintsika, omen'Andriamanitra fandresana mihezinezina ianao, ho tahina ianao raha miditra, ho tahina anao raha mivoaka, omen'Andriamanitra fiainam-pitsaharana ianao, omen'Andriamanitra fiainana be dia be ianao, aoriana fanafahana izay ataon'Andriamanitra androany, satria hivavaka anareo ny mpanompony dia ho ataon'Andriamanitra miavaka ianareo. Amen. Miavaka ka anisan'ireo olona tsy andairany
vitim-piainana zay manapaka eto amin'ity zao tontolo zao tsoiny anareo. Tsy anganongano ange zany ry havany e, tsy honoana ange zany e, zavatra tsy ampozinao mihitsy zany zavatra zany, fa ho ataon'Andriamanitra aminao. Tena nafaka anao Andriamanitra. Anao zavatra tena tsy takatra saina maneriteritra. Hoy ny vazaha hoe anao zavatra lehibe surnaturel eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amen. Ka tsy ho paska ho fety fotsiny ty paska zay anompotsika an'Andriamanitra ity, fa paska ametraka tantara tsara indrindra ho anao. Amen. Ary ny tena lehibe indrindra aoriana fanafana zay ataon'Andriamanitra ho anao dia anome anao ny fiainana mandrakizay ny Tompoandriamanitra. Dia ilay fiainana tsara indrindra sy mamy indrindra zay iarahantsika amin'ny Jesosy ao an-danitra. Zao mantsy zavatra anankiray tsikazo hoe raha ohatra ka mbola voafatotra sy voageja ny olona anankiray dia possible ho ia tsy hidirany ao an-danitra. Dia mety hogagagamby ianao dia ahoana zany? Ny matoka amin'ny tena zany dia ity, araka ny efa hitako, raha ohatra sao ka mbola misy ozina na mbola misy fanaratsy manan-kery mamatotra ny mpino kristiana anankiray, dia possible zany mpino kristiana zany elany ela anota foana izy, satria tsy amiala an'le ozina, tsy amiala an'le fanaratsy mamatotra azy hijanona fotsiny amin'izao izy, fa ataony mihitsy zay mpanota ny kristianina iny. Raha mbola misy ozina fanaratsy mamatotra sy managetra kristiana anankiray, dia possible hoe ho ratsy toe-panahy izy, tsy ho tsara ny toe-panahiny. Ka raha manota azy ianao, raha ratsy toe-panahy azy ianao, no lay ozina sy lay fanaratsy mbola manan-kery mamatra anao mbola midomine, dia ahoana tokoa moa no anananao antoka fa rehefa tapitra ny fivanianana eto ambony tany ity, ahoana no anananao antoka fa ho tonga any an-danitra ianao, ho tonga any amin'izay misy an'i Jesosy. Zay mahatonga an'Andriamanitra androany anafaka antsika rehetra na manao sy manahoana ny hery sy ny zavatra mamatopatotra sy managetra anao. Amen. 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 Ary ny zavatra anankiray ho resako aminareo androany kasina fanasitranana. Ray amin'ireo fanafahana ho ataon'Andriamanitra eto zany. Alleluia. Tena mahafaly an'Andriamanitra ny manasitrana ny marary. Na iza amintsika tonga eto ka marary, mahafaly an'Andriamanitra manasitrana anareo. Zay zany ny fanafahana anankiray ho ataon'Andriamanitra misongadina amin'ity fotoam-pivavahana ity. Na dia ianareo ilay tokantrano hoany azy, afaka no sitrana. Misaotra an'Andriamanitra zao aho. Raha tonga teto ianareo tamin'ny Alakamisy, dia marobe amam-polony ireo olona izay narary nosotranin'Andriamanitra. Dia ny ray tamin'ireo olona marary ireo zao dia ity, accidenté izy, dia lasa manantena ny tongony ary lasa nisy takaitra. Lasa nisy takaitra, marary, somary tsy dia mety, tsy milamina tsara ny tongony. Fa tao anatin'ilay vavaka natao teto, dia nisy herin'Andriamanitra ny asa, dia niala ilay fanantenana, niala ilay takaitra tamin'ny tongony ankavia, dia henony hoe tena sitrana tanteraka izy. Zavatra tahaka izany no ataon'Andriamanitra amintsika rehetra amin'ity androandroany ity. Amen. Amen. Anisan'ny zavatra anankiray tena nampitolagaga ihany koa, ohatra raha tany Kenya zahay tamin'ny herinandro ambony, dia tao anatin'ny fotoana izay nitondrana ilay fampianarana no teny ilay mpanompon'Andriamanitra ny toriteny hoe misy mpanompon'Andriamanitra maro eto marenina ny sofiny havia, tsy maheno. Mpanompon'Andriamanitra io, ary enjana be mieritreritra hoe ianao mpanompon'Andriamanitra mpitarika olona kanefa dia tsy maheno ny sofinao, mandrosoa ty anoloana. Dia rehefa nandroso
dia natao ny vavaka taoriana vavaka dia akory ny zava-magaga ry havana fa izy rehetra na renina tonga teo sy olona renina roa natelo na dimy aman'enina fa marobe tonga dia nysitran'Andriamanitra daholo. Amen. Nantaniana ny sasa tamin'izy ireo inona ny zavatra tsapanao dia hoy izy hoe taoriana le vavaka teo iny latsan'le afo fanay masina dia nisaritra mipoaka teo amin'ny sofiko tonga dia sokatra ny sofiny dia nandre. Halleloia. Amen. Zany zavatra zany ry havana dia ho ataon'Andriamanitra amintsika rehetra tonga eto androany ka na inona aretina mahazo anao dia hositraniny anao androany. Tamin'ny fidirana talohan'ny ty fitoam-pivavahana atretsika ety zao dia nisy olona anankiray zay nodidina atao amin'ny tsinainy dia nanataina biasy foana zany io tsinainy voavy didina io dia izy tonga teto mbola nanataina fa taoriana vavaka natao dia tsy hainitsony fa tsapainy ny kibony tsy hainitsony le manataina fa tsapany hoe sitrana tanteraka izy. Amen. Zavatra tahak'izany no ataon'Andriamanitra eto ry havana. Mba atsakana ny tananareo rehetra zay marary tonga eto hoe ka mila fanasitranana atsakana ambony tsy misy na dia raha aminareo reo manangatanandreo aza ka tsy ho sitrana androany satria ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy hoe sitrapon'Andriamanitra fa ny programany amin'ny andro androany ety dia ny hanafaka antsika rehetra hanafaka andreo zay marary amin'ny aretina mahazo azy hatramin'ny areo any tokantrano any dia afaka nositranony. Tsaroko ndray mandeha nisy vehivavy anankiray nalemy teo am-pandriana efa ela be no nalemy teo am-pandriana dia rehefa nandreny toroteny nataoko tamin'ny radio izy vita ny vavaka dia tonga dia afaka tsangana teo am-pandriana izy. Nisy mpiara-miasa tamintsika sendra tafiditra tao an-tranony no nitantarany an'izany fahasoavana lehibe zany. Lavitra be moa misy azy ireo dia zao mihitsy ny teniny hoe raha sitrapon'Andriamanitra ho avy any Androndrakely any zahay hanofa fiara mba hitondra anay mianakavy na dia mba ahita zao fiangonana zao sy zao pastery zao ary satria fahasoavana be no efandraisinay nalemy amataona maro natory teo ambony fandriana amataona maro kanefa tao anaty toroteny tamin'ny alalan'ny radio taoriana vavaka zay natao dia zo afaka mitsangana izao. Ho ataon'Andriamanitra amintsika rehetra nezany androany. Halleloia. Ary ity ny vaovao mahafaly anankiray lehibe tsy hoe ny aretinao ihany no tian'Andriamanitra hoe sorona ny fiainanao fa le fiainanao amin'ny ankapobeny mihitsy tian'Andriamanitra idirana an-tsehatra. Ho anareo zao zay matsapa-tena fa mbola ao anatin'ny olana tena mampitanodrika mampitomany mampilatsa-dranomaso. Ho anareo zay mbola matsapa-tena fa tena tsy mety afa-trosa efa nisy vavaka fanafahana natao teto mba hialan'ny trosa kanefa mandriky tiany androany mbola boka trosarika foafiteny dia ho iaho hoe hafa ny taloha fa ny androany spesial hanafaka anao Andriamanitra. Vita n'Andriamanitra ny hanafaka anao ary ny fisindreo olona marary sitrana no pirofo anankiray fa hanafaka anao amin'ny olana nanitrosa zay mahazo anao Andriamanitra. Averiko indray fa androany dia tsy fety fahatserovana fotsiny hoe paska ono fa androany dia ho amarin'Andriamanitra ny mahapaska ny paska ka zay rehetra mino a Jesosy voavono natao paska dia andray fahasoavana lehibe izy. Ny marary ho sitrana ny manana olana ho afaka ary tsy mijanona hatrea fa ianao manokana dia ho tahina arabaky teny asioteka mabe tompoko. Halleluia. Amen. Ka ny fototra io fanafana lehibe ho ataon'Andriamanitra androany io dia ny finonao fa efa natao paska tokoa Jesosy. Ny fandresen-dahatra ao anatinao fa efa natao paska tokoa Jesosy. Ary ny fototra
ny fahasoavana zay omen'Andriamanitra anao androany dia mitovy amin'izay ihany koa ny finoanao fa efa natao paska Jesosy, efa voavono paska ho anao Jesosy. Amen. Io paska io matsy dia misy hery miafina, hery mampitolagaga, dia herin'Andriamanitra metefany amin'izay mino. Karabaka teny tena mitondra fanafahana ny paska. Amen. Io tantara aminareo mikasika ny zava-nisy tamin'ny andron'ny zanak'Israely ao. Reo zanak'Israely dia voalaza amin'ny Baiboly fa na dia vahoaka an'Andriamanitra ary zareo dia nanan-kery namatotra sy nanandevo azy amataona maro ny Egyptianina. Efa nataon'ny zanak'Israely zay azo natao rehetra mba hialana amin'ny famatorana sy ny fanandevozana nataon'ny Egyptianina, fa tsy afaka mihitsy ry zareo e. Lasa ny andro, lasa ny volana, lasa ny taona, na inona hiezaka nataon'ireo zanak'Israely tsy afaka mihitsy ry zareo. Lasa ny 100 taona voalohany tsy mbola afaka ihany ry zareo. Lasa ny 100 taona faharoa tsy mbola afaka ihany ry zareo. Lasa ny 100 taona fahatelo tsy mbola afaka ihany ry zareo. Lasa ny 100 taona fahaefatra tsy mbola afaka teo am-pelatanan'ny Egyptiana ihany ry zareo. Ary zay mahatonga mampahira anareo hoe asa mba mora kivikivy zany ianareo, na dia fa nisy ary niezaka nataonao mba hialanao amin'ity famatorana sy fanagejana ataon'ny fahavalim-pamatotra sy mpanandevo ity. Lasa ny andro, lasa ny volana, lasa ny taona tsy mbola afaka ianao, asa mba kivikivy zany ianao. Manana faretana, misy fitentsika malagasy zay hoe Andriamanitra tsy androny hafa andronao. Ny azo antoka amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao tsy maintsy hanafaka anao Andriamanitra. Ary raha isy fahasoavanao anao ty androandroany ity, andro anafahan'Andriamanitra anao. Ary tena ho afaka tokoa ianao. Amen. Amen. Dia zao ihany koa tantaran'ireo zanak'Israely, tonga ary ny fotoana Andriamanitra mihitsy no nanapa-kevitra hoe hiditra ny tsehatra eo amin'ireo zanak'Israely mba hanafaka azy amin'izao fanadevozana sy famatorana ataon'ny Egyptianina izao. Dia inona ho ianao no nataon'Andriamanitra? Araka ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Exodosy ihany dia nandefa loza miisa 7 be izao Andriamanitra. Loza tena mahatsiravina, tena mahery vaika. Ary raha maha-olombelona dia tsy zaka lanjaina. Zany no nalefan'Andriamanitra nentina nitsarana ny Egyptianina rehetra, mba tonga ny Egyptianina hoe tsy maintsy mamotsitra ny zanak'Israely olon'Andriamanitra amin'izao fanadevozana sy fanagejana nataon'izao. Fa dia ny fomba fiteny hoe tsy afaka ny zanak'Israely. Mbola teo am-pilatany Egyptiana foana ny zanak'Israely. Ny ray andro azy tapa-kevitra amin'izay Andriamanitra, tsy maintsy asina ny paska. Fa na inona hery ananan'ny Egyptianina, na inona fahefana nananan'ny Egyptiana hatramin'izay, no ty paska zay asaiko ataon'ny zanak'Israely ity ka inono, ekeny, ankatoavina, dia tsy maintsy votsitra eo an-tanan'ny Egyptianina ny zanak'Israely oliko. Dia nasian'Andriamanitra amin'ny paska. Araka ilay tenin'Andriamanitra vakitsika teo Exodosy 20, manomboka amin'ny 1 voalohany ka hatramin'ny 1 dia zao ny fandehany tantara. Hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, lazao amin'ny zanak'Israely fa mba aka zanak'ondry anankiray izy, dia amin'ny hariva vonoly izy ireo ilay zanak'ondry, dia alaina le rano zanak'ondry atao eo amin'ny tatom-baravarana sy eo amin'ny tolam-baravarana anankiroa. Dia le henany zanak'ondry atono na hoe atsatsika dia hohanin'ireo zanak'Israely.
raha ohatra ka mino an'izany sy mankatao an'izany zanaka Israely dia isy hery efa ty amiko ty ho Andriamanitra anafaka azy ireo mba tsy ho andeviny Egyptiana intsony na ho gejainy Egyptiana intsony. Satria aorinany anaova zanaka Israely zany, satria io ilay antsoina hoe Paska, io ilay antsoina hoe Paska Jehova. Aorinan'izany dia ho avy ety ambony tany aho i Andriamanitra, marimarina kokoa aniraka anjely aho zay misolo tena anjely mpandrigana hitetiny tanànany Egypta ray manontolo ary hiditra ao amin'ny lavatrano olona tsiraray avy, eny hatrany amin'ny lavatrano misy biby fiompy, ka zay tokantrano andalovako ka tsy ahitana rà eo amin'ny tatom-baravarana, tsy ahitana rà eo amin'ny tolam-baravarana anankiroa, dia hidirako aho dia ho tsaraiky ny olona ao ka ho vonoko ny voaloha teraka ao na ny lamato ao. Tena nanao araka izany tokoa ilay anjely mpandringana. Teo avahoaka rehetra dia nisy fahafatesana matsiravina ny tranga hatrany amin'ny lampam-panjakana nisy amin'ny Farao. Dia hoy ny Baiboly manao hoe maty ny lamaton'ny Farao. Hatrany amin'ny toerana misy biby fiompy dia voasoratra hoe maty ny voaloha teraka tao, na voaloha teraky ny ondry amalosy, na voaloha teraky ny biby fiompy, omby zany. Dia ina zavatra ny tranga tantarain'ny Baiboly fa tsy nahafaraon'ny Farao ny zavatra ny tranga tamin'io fanaovana ny Paska io, fa nialy tamin'io alina io ihany, tsy ny andro maraina. Araka voatantaran'ny Baiboly dia nampiantso an'i Mose sy Arona Farao. Dia zao ny tenin'ny Farao tamin'i Mose sy Arona hoe miala faingana eto amin'ny taninay ianareo fa maty izahay, miala faingana eto amin'ny taninay ianareo fa maty izahay, eto daholo zay tianareo entina, miala faingana eto amin'ny taninay ianareo fa maty izahay. Andao efa kitsika voasoratra Exode 4:20 dia nandodona ny olona ny Egyptiana ka nampandiasy faingana hiala amin'ny tany, satria hoy izy maty avokoa izahay rehetra. Zay zany zavatra ny tranga. Ry havano azo antoka zany efa amin'ity andro androany ity dia ho amarin'Andriamanitra ny tena lokon'ny vavako hoe tsy ho fety fahatserovana fotsiny ny Paska 322 zay atrentsika izao, zay hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra izao, fa androan'Andriamanitra dia namarina fa Jesosy Kristy dia voavono Paska ho antsika. Ka na dia tsapantsika aza fa nanana ny heriny hatrany hatrany ny divoly hatramin'izay namatopatotra sy nanangerantsika tamin'ny endrika maro isan-karazany, androany dia ho resitateraka izy, ho resitateraka izy, satria Jesosy natao Paska dia rainontsika sy ekentsika dia isy herin'Andriamanitra ivoaka entefany amintsika ary amoakatsika ho mpandresy. Amen. Tamin'ny alalan'ny Paska araka ny voasoratra novakiana tamintsika teo dia baboka tanteraka Farao fa resy ry zareo ka dia votsitra hiala eo an-tanany ny zanak'Israely ray manontolo. Any amin'ny Hébreux 2:10 rehefa maty Jesosy, maty natao Paska izy, dia voalasa amin'ny Baiboly hoe avy hatrany dia ringana 100 isan-jato ny devoly sy ny ekipany rehetra. Ary satria ringana izy dia mazava be fa ho votsitra eo an-tanan'izany ianao, tsy anakery anakejanao intsony zany izy. Ho tanteraka androany zany, ho tanteraka androany zany, ho voapirofo amin'ny alalan'ny fanasitranana ho ataon'Andriamanitra aminao zany, ho voapirofo amin'ny alalan'ny vahaolana magaga ataon'Andriamanitra ho anao zany. Andao mbola hiteka mafy ho an'Andriamanitra ihany isika. Fangady zany nateo fotsiny ilay fanafahana lehibe nataon'Andriamanitra, fa
taorina ny paska zay nataon'ireo zanak'Israely, ny keny zanak'Israely, ny lo zanak'Israely, taorina fanafana lehibe zay nomen'Andriamanitra azy dia nantraka teony eo ihany dia nosantarina izy ireo ny fitahiana lehibe. Tonga dia teony eo ihany nosantarina ny fitahiana lehibe araka ny voalaza amin'ny 5:30 zao. Exodosy 2:20 omy baiboly. Ary ny zanak'Israely nanao araka ny tenin'ny Mosesy ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptianina. Ary nataon'i Jehovah nahita fity teo mason'ny Egyptianina ny olona ka nomeny ireo azy zay nangatany ka dia nifoanany ny Egyptianina. Teony eo ihany tena mirakla izany ry havana. Ny Egyptianina zay namatotra sy nanagejana ho ataona maro vetivety teo dia navotsitra ianao tsy hoe ho-tanany intsony ary hatramin'ireo arena amin'ny karazana teo ho-tanany Egyptianina zay tokony ho an'ny zanak'Israely amin'ny maha-olon'Andriamanitra zanak'Israely dia navotsiny ihany koa ka dia nomeny an'ireo zanak'Israely ny firavaka volamena sy ny firavaka volafotsy ary ny fitafiana maro samihafa. Zay no ato matoka amin'ny teny hoe vao nandray fanafana zanak'Israely dia avy hatrany dia nisantatra fitahiana lehibe ry zareo. Dia tsy hafa fa tahak'izay mihitsy no ataon'Andriamanitra androany. Hivavaka ho anareo aho mba ho votsitra ho tanany devoly anareo, mba tsy anakery anakeza anareo intsony hiozina ka ny marary amintsika rehetra ho sitrana, ny manana olana ho afaka. Amen, amen. Ary orina zay amin'ny anaran'i Jesosy tsy resaka ity fa tena ataon'Andriamanitra hisantatra fitahiana sahady anao. Tsy takatry ny saino sy ny eritreritra ry havana hoe ahoana tokoa ny sehony zany. Anio dia afaka hisantatra ny fitahiana ianao. Aza lefa lavitra ny saina manieritreritra hoe amin'ny fomba manao ahoana dia anio arabaky tety tokoa ve? Eny tompoko, mpanompon'Andriamanitra no miteny amin'ny pasahiny fa afaka ndritrango amin'ny fiainanao. Zany ianao misantatra fitahiana izany. Ny finoanao ho an'i Jesosy voavony natao paska no hiantoka ny fiainanao hisantatra fitahiana androany. Amen. Andao ketsiketeka mafan'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Tena magaga io Andriamanitra io ry havana. Tena tsy takatra saina ny fiasany. Halleluja, halleluja. Tsaroko tany amin'ny nosy Maorisy tany zahay dia namangy tokantrano dia nijoro vavolombelona tamiko ilay mpino izay novangina fa io mpino io manana fivavahana zatra azy izy, haindozana izy. Dia vehivavy sola tanteraka ny lohan'iny, tsisy volo mihitsy. Dia na inona fitsaboana natao dia izay sola tanteraka. Fa rehefa nandreny amin'i Jesosy izy ka nanotena ho an'i Jesosy, akory ry havana zavamagaga, naniry le volony, naniry le volony. Tsy takatra saina nge fiasan'Andriamanitra e. Ka tantarako aminareo daholo zany rehetra izany ilazako aminareo hoe iotra lavitry nyzany no ataon'Andriamanitra aminareo amin'ny androandroany ity. Ny marary rehetra amina toka eto ho sitrana daholo, ny manana olana ho vonjena ho afaka amin'izany. Ary zay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ho ataony amintsika rehetra. Hisantatra fitahiana ianao, hisantatra fitahiana ianao. Asio teka mafy be ry havana malala. Jesosy, Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Halleluja. Andao moli teka mafy an'Andriamanitra ihany isika. Amen.
amen na ny voninatrany ho an'Andriamanitra irery ihany. Ry havana malala, mino vianao fa efa voavony Kristy paska ho antsika. Raha tena mino amin'ny fonao ianao ka aorinao amin'izany ny fononao, dia ireo zavatra rehetrarehetra nambarako ireo dia ho tsapanao fa ho hamarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao avokoa. Amen. Halleluja. Andao azy isika amin'izao fotoana izao hivavaka. Voalohany hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitiavana lehibe izay efa nitiavany antsika. Ary hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny famindrapony lehibe izay nomeny antsika androany. Ka ro hevitra rehetra izay nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra dia efa minontsika fa efa kosen'Andriamanitra. Ka na iza niza marary toka eto dia mendrika omen'Andriamanitra fanasitranana. Na iza niza mana olana toka eto dia mendrika omen'Andriamanitra famonjena ho afaka amin'ny olana. Ary na iza antsika toka eto dia mendrika notahiana arabaky teny. Saotra an'Andriamanitra ny amin'izany isika. Dia vita ny vavaka dia afaka mitsapana aretinareo ianareo. Amen. Dia ny fanasitranana hitranga eto androany, iny zany ray soporofo fa haman'ny olana eo amin'ny fiainanao ihany koa Andriamanitra. Apetrao amin'ny fonao tanana dia andao hivavaka daholo tsika rehetra toka eto. Samy mivavaka amin'ny fony manontolo izy. Samy mivavaka amin'ny fony manontolo izy. Ataovy zava-dehibe aminao malokana toka eto. Zao vavaka irantsika manao zao. Ary samy mino anray izay fahasoavana manandrify azy ny tsiraray avy. Misy aminareo zao nanangatanana fa marary. Dia resy zany fahasoavana mikasika ny fanasitranana izany. Misy aminareo zao toka eto ao anatin'ny olana lehibe dia eto anatr'Andriamanitra ny olana zany, ary mino ianareo fa dia andray ny famonjeny ho afaka amin'ny olana. Misy aminareo tsy afatrosa dia mino ianareo fa aniantsika ny herin'Andriamanitra amin'ity andro paska ity, ka dia fagagana tsy takatra sainao no ataon'Andriamanitra ho fanafahana anao ho afaka mitrosa. Halleluja. 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 Ary ambony zany rehetrarehetra zany taoriana amin'ny paska izay nataon'ireo zanak'Israely dia nisatatra fitahiana lehibe tsy misy toy izany izy. Ho ataon'Andriamanitra eto ihany koa zany fisantaranao ny fitahiana lehibe. Mahay malome zavatra mihoatra noho izay no heverintsika sy izay nangatantsika io Andriamanitra io. Zay rehetra mino dia atsapany fahamarinana zany eo amin'ny fiainan'izy. Halleluja. 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 Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Misotranao Andriamanitra. Misotranao, misotranao, misotranao. La izy atraiko mandrakizay ianao. Amen. 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 Halleluja. 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 Misotranao Andriamanitra. Ho anareo izay any amin'ny tokantrano misy anareo any dia tena mino fa efa natao paska Jesosy ho fanafahana anao. Natao paska Jesosy ho fiainana vaovao ho anao. Ary amin'ity andro androany ity dia ho hamarin'Andriamanitra fa efa voavony tokoa Jesosy Kristy paska ho antsika rehetra.
Misotranao Andriamanitra. Misotra. Halleluja. Mangina isika tompoko. Ho anareo zay marary. Na inona aretina misy ao fiainanareo. Na inona karazana aretina na vokatry ny loza io aretina io, na vokatry ny tsy haiko hoe microbe tafiditra tamin'ny tenanao ve, na virus tafiditra tamin'ny tenanao, na bakteria, na aretina vokatra famosaviana, na viaiza ny loharanona aretina, na tahositrana tahotsika rehetra toka eto. Hivavaka ho anareo aho, satria mino aho dia tefany aminareo ny herin'Andriamanitra manasitrana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mandidy ny fanaratsy rehetra, fanamafarofy aho, ilay fanampitondra aretina, miala amin'ny teny olona toka eto. Ao ambadika izao vavaka nataoko izao, dia isy herin'Andriamanitra hiasany amin'ny tenanao. Anao zavatra surnaturel amin'ny tenanao izy, ka ny possible teo aminao, toka possible amin'ny androany ity. Miala amin'ny fivitosanao amin'ny tenanao, miala amin'ny fanetenana, ny fahasaponana nisy taminao, esorina amin'ny anaran'i Jesosy, tonga tena vaovao ny tenanao, tonga manana nera vaovao ianao, misy fagagana, ary zay rehetra manana olana, taka ny nanasitran'Andriamanitra marary, no anasitran'Andriamanitra anao zay manana olana. Mamindra fo Andriamanitra, mamela heloka izy, ka dia vonjeny ara-bakteny ianao. Vonjeny ara-bakteny ianao. Raha eo, mijoro, eolatry anao aho, anonona fitahina, ho andretolondreto ka hisantatra izany izy amin'ny androandroany ity. Vokatry ny PASKA nataony zanak'Israely dia santatra fitahina izy tamin'ny alina iny ihany, dia nahazo firavaka volamena sy volafotsy ary fitafiana maro samihafa sarobidy ry zareo. Androany ihany koa amin'ity ora ity dia andray an'izany ny fiangonana iray manontolo. Misy fitahina, misy fanambinana, misy fiainana mety, misy fiainana manjary. Misaotra Andriamanitra ho ataonao amin'reto fiangonana reto izany. Misaotra Tompo. Ary isaorana ihany koa ianao fa ny amin'ny fiainana mandrakizay zay tena lehibe indrindra dia fa homanina ho anay izany. Homanina ho anay izany. Ho tafita ho amin'izany zahay rehetra. Misaotra Tompo, misaotra. Makasitraka anao araiky. Halleluja. Miteranao Andriamanitro, fa lehibe ianao, fa lehibe ianao. Miteranao andaotsika hira amin'ny fotsika rehetra mihitsy, samy mira mafy izy. Fa lehibe, kasy any amin'ny Jesosy indray, miteranao Jesosy iny. Magaga ianao, magaga ianao. Amen. Magaga ianao.
masina mahery ianao mahery ianao mahery ianao mahery ianao misaotra Andriamanitra fa manarika ty fotoany ty tokoa ianao hatramin'izao ary misaotra ny amin'ny herinao izay efa niasa sahady teo amin'ity fiangonana ity hatrany amin'ny tokantrano misy ny olona any dia niasa ny herinao ka dia maro be amin'ny olona izay naraha tonga teto no efa nomena ny fanasitranana ka dia omena voninahitra ianao ary tsy latsaka izany ihany koa maro be amin'ireo olona izay efa nitanolika tanteraka no nyherina olana kanefa notsinjovinao izany roany ary zavatra tsy noetreretiny tsy noheveriny izany no ho ataonao eo amin'ny fiainany magaky anao Andriamanitra ka dia misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy amen samia anareo a mitsapa ny aretinareo ho anareo izay tsy afaka niondrika dia miondre mihitsy ian'olo efa natiana tao mikibo raha nisy vody dia tsapo tsara fa zany fifitosa zany kely riavana tsy manahiran'Andriamanitra manasitrana zany e ataoko fa le témoignage ny tanteraka taminareo teo dia manambara fa velona Jesosy amen tsy miova izy Seigneur mandrakizay ka raha niasa izy fa iny dia miasa izy androany misy zavatra tsy hainao natao ataovy e ianao hoe maninona ny tongotrao maninona ny vatantenanao mietsia amin'ny finoana ianao mietsia amin'ny finoana ianao fa Andriamanitra hamonjy anao ry havana halleluia halleluia omena tompan'iny dera sy niaja ary voninahitra samy mitsapa ny aretiny anao hira anankiray sika ao anatin'izany dia zay tsy mbola sitrana ho anaty ty hery ity dia ho sitrana izy amen alefa ry mpitarika hira anankiray raha mety ataovy hira metitsetsika hovaily hira metitsika tena hiderana ny tompo hifaliana mihitsy no ataontsika satria androm-pandresana ho antsika ny andro androany dia ho mpitsakanana no novantsika azy ho sitrana ianao atao anatin'ity fideran'ity amen aetseo daholo ny vatanao androany Zay rehetra sitrakao e ho tomponay mandrakizay ny anaranao raha io anehoana avy zay ry tompo te zanakao atsika iahy riveran Jesosy mandrakizay ny anaranao manova zay rehetra sitrakao e ho tomponay mandrakizay ny anaranao raha io anehoana avy zay ry tompo te zanakao ho deraine ho deraiko ny anaranao
sitakao raubin nefa ni mitranga be fahotana vitanay mafazahay am'izay ny andro mpiainanay Tumpo Haleluya Tumponay tsy fo dia rainay amin'ny fo Tumponay malaza izay midera sy mankalaza Tumponay mahery ny fitiavanao tsy mihery Tumponay mpanjaka ianao ny tompony laka Haleluya Derani tumpo Ankala zane nara Hano Kristi Uzana kama nua Anara kanao Jesua Aruf sitatan Ni faval na sakan Satana selay devul Si anara kana itun Samni vavaka Akina yamina Ani anu piyay nanay Akalazay na nanara now Hallelujah makatoerana tompoko izy aminareo zany tonga teto izy narary tena ianao mihitsy hoe narary ianao dia misaotra tompontsika fa tsapanao fasitrana ianao le tsy hainao natao teo lasa hainao atao omeo voninahitra Andriamanitra zay narary ka sitrana atsaka tak'izao ny tanana narary ka sitrana atao hoe vitsivitsy sa maromaro basa faty vetivety eo nareo le sitrandreo manatona kely vetivety aty hoe le tena sitrana fa raha mbola marary reo dia mijanona eo ny toerana misy anao fa amin'ny vaky faharoa dia hositran'Andriamanitra fomba magagy anao ty zany ny vaky voalohany mandrosoa zay sitrana mandrosoa ty anoloana atao malakilaky inona narary anao teo Tanak pasteur marary mangorangorana manakitsako be dia tamin'ilay fivavahana taon'ny pasteur teo dia tsapako fa efa ela be tsy ino narary ento dia zao manahoana efa tsy marary tsony ianao mana sitrana tsara zao sitrana tsara tiaka mafy an'Andriamanitra isika inona narary anao teo Jesus fa
navy be za pastera tamin'ny alina tena tsy natory paray miandro na ty zastera tsy zakako nandeha vavaka tsy zakako ty teo fa zao izy tena tsy nanina fa sitrana eno maivana tanteraka dia rena topiteka mafan'Andriamanitra isika inona ranana teo sy ny atoko ty tena narary be dia ohatrany hoe tsy tafatonga eto am-piangonana androany dia niezaka ihany atonga tamin'le ira fiderana teo sy le vavaka natao amin'ny pastera dia zao izy zao efa tsy marary tsony. Amen. Inona velona fa ity zany nandeha nanasra dia maina izy zao efa tsisy tsony. Ny dokotera ny teny hoe vadika cancer io raha mandoaka foana dia fa maina tanteraka izy zao telo alahady zay. Telo alahady zany no tonga teto? Ie tamin'ny pastera le vavakinina nafaka ny olana hoe tsy mitrosa tsony ianao dia nivavaka tamin'ny aretina dia telo alahady zay maina tanteraka le izy. Dia raina ny tompo e! Alleluia! Inona rananao? Zany atromaly zany nandeha anositra savako dia tsy afaka mivokona tsy afaka mandohaly dia tasy ary andeha hivavaka zao tamaraina atao amin'le tatsy amin'ny bus tatsy dia tsy zakako hatramin'le zazakely le zavikely moa zany dia meko an'le zanako dia zao zany na en'le vavaka-panafahana teo dia raina ny tompo fa afaka dia fa tsy manina tsony tongotra ao tsony le lohaly mbola hiteka mafan'Andriamanitra sika tompoko ao inona ny nataon'Andriamanitra taminao? Nataon'Andriamanitra zany jeroko fahavelleto fa teto amin'ny firivako teto nepinepina tena tobotoboka mihetsiketsika be ohatran'izay dia rehefa mivavaka teo dia ohatra misy zavatra mipika mipoaka dia afaka tsy henoko tsony zao amin'izao. Efa ela be ka sy io narary? Voatsany hiditra teo izy zany efa alina nisy fa alina nisy hiditra teo dia mbola nihetsika ihany le izy dia zao tsisy tsony. Alleluia. Inona narary an'izandry? Sitraka an'Andriamanitra aloha ny amin'ny fanasitranana izay nataony tamiko. Za moa zany niasa dia reraka be dia tsy masokatra ngezangeza mivavaka fa vao misokatra dia marary mihainko misy marary be dia vao mivavaka teo dia neseko ilay izy dia sitrana misokatra be zany zao? Afaka misokatra be. Sakafo hoe teka mafan Jesosy isika. Zay zany fanatrana premier vague fa amin'ny deuxième vague na inona aretina tsy sitrana teo ho sitrana ianao mandra-pirava. Alleluia! Reny proof fa amany olanao fiainanao ihakeo Andriamanitra. Riavanao zange tena mino fa tena manao zavatra lehibe sy magaga sakatra saina nge Andriamanitra e. Alleluia! Ary zay mahatonga mampahiry hoe tongava foana mamonjy fotoam-pivavahana atao eto satria hitanao zao le vehivavy anankiray teo narary nono to amin'ny nono ny havanana dia efa mamoaka nana dia hoy ny dokotera io vadika cancer io fa rehefa tonga teto izy ny telo alahady zao natokava teto araka ny tantara teo efa maina le fery. Iza no nanamaina fery? Iza hoe Jesosy. Ary iza no antenainao fa nasitrananao izay mbola marary? Iza no antenainao fa nafaka ny olana fiainanao? Iza no antenainao fa hitahianao manomboka androany? Aoka haritra hatramin'ny farany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra eto anao fa hita ny voninahitran'Andriamanitra ianao. Asiteka mirefitrefitra Jesosy tianay mombanay mandrakizay sa tsy zany ve? Alleluia! Santatry ny amin'ny zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra tamin'ny Alakamisy teo sy ny androany fa orenany androany mbola izy zavatra lehibe mihoatra noho izany ho ataon'Andriamanitra eto. Ndao tsika iroso amin'ny fanaterana ny fanatitra hitondran'izany fanatitra izany amin'ny fontsika rehetra isika tsy fombafomba na fazarana. Tiako ianao tena tsy monotone fanompoana ho an'Andriamanitra fa tena hoe fanompoana vokatry fo ka na hifanatra ataonao io azy dia ataonao amin'ny fonao rehetra ary anteny anao fa lalam-pitahiana ho anao. Dia mandroso ateloana ianareo izay tondra ny ampahafolokarena na ny fanohananareo ny émissiontsika amin'ny radio sy télévision rehefa aveo dia tatazana eny toerana ny fanatra fanaontsika. Tonga dia mandroso sika
ny ato kosa hitarika atsika ho amin'ny famponan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Alefa tompoko. Fifadian-kanina
ny amarantsika ny fotoana dia roso amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isika. Na ianareo ny tokantrano azy dia afaka mandray ny fanasan'ny tompo raha ohatra ka voahomanareo izany. Ny tanjon'ny tenin'Andriamanitra, ny tanjon'ny tompo Jesosy ny amin'ny fandraisa fanasan'ny tompo io dia ity: mba hatokatsika olona manompo an'Andriamanitra tsy hanadiny mihitsy ny amin'ny fahafatesany Jesosy dia ilay fahafatesana teo ambony azo fijaliana. Amen. Mifono zava-miafina matsy ny fahafatesany Jesosy teo ambony azo fijaliana. Ohatra amin'izany, maty teo ambony azo fijaliana Jesosy ho fitondrana ny fahotantsika sy ny faratsintsika rehetra. Tena tsy takatry ny sainay mihitsy ny fiasan'Andriamanitra tamin'izany hoe mino fotsiny ianao fa maty tondra fahotanao teo ambony azo fijaliana Jesosy. Vao miroso amin'izay finoana izay ianao dia avy hatrany miasa ny herin'Andriamanitra manafaka anao amin'ny fahotana. Zany zavatra zany tsapako teo amin'ny fiainako. Za manokana dia toy ny olona rehetra tamin'izany, mpanota toy ny mpanota, ny aina tamin'ny fiainana ratsy, ny aina tamin'ny fanompoana sampy. Fa tena natalanjona tamin'ny andro voalohany nanapahako hevitra hoe ho an'i Jesosy aho. Dia tena tsy takatry ny saiko ry havana, fa tonga dia nisy herin'Andriamanitra nalova ny fiainako ho fiainana vaovao. Ary dia nitoy ny fitehirizan'Andriamanitra iaina tamin'ny fiainana vaovao. Amen. Anisan'ny zava-miafina ihany koa finosy fahafatesany Jesosy dia ny fandringanana ny devoly izay namatotra sy nanangejantsika olombelona hatramin'izay. Zay rehetra mino a Jesosy fa efa maty teo ambony azo fijaliana Jesosy, efa natao PASKA Jesosy miaraka vava amiteny, tonga dia matsapa-teny izy hoe ilay devoly nanandevo azy teo aloha tonga dia resiny. Tonga dia resiny. Teo aloha ny devoly nandeha teo ambony tampon-dohanao, ankehitriny ao ambany faladian-tongotra ao no misy azy. Dia anao ahoana moa mety ho fifarahanao raha ohatra ka hifarisy teo anoloanao ny devoly? Fandresena foana ny fiainanao, fitahiana ny fiainanao, mety ny ataonao, ho lasa lavitra ianao, ho tanteraka an'izany. Sy antiolona sy atantarako aminareo izay. Dia inona ny zavatra nitranga? Rehefa nivory ny mpianatra niaraka tamin'i Jesosy dia nandray mofo izy, dia nataon'i Jesosy ny fisaorana. Vita ny fisaorana dia novakiny ilay mofo. Vakiny ity ny tenako izy izy: hano zao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Tsarovy raha ny filazan'ny Paoly apôstôly aty amin'ny Korintiana voalohany dia tsarovy ny fahafatesany Jesosy teo ambony azo fijaliana. Aza adino ny fahafatesany Jesosy teo ambony azo fijaliana. Dia arak'izany ihany koa, vita izay dia nandray kapoaka izy dia natao ny fisaorana. Vita ny fisaorana dia ho Jesosy: sotronareo rehetra ity no rako, ilay nalatsaka ho famelan-keloka, ho fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra. Tena raha inontsika izany dia ho tsapanao ny herin'Andriamanitra ny toerana famelan-keloka. Ary inona moa zavatra hitranga rehefa voavela heloka ianao? Fahasoavana amin'ny karazany no ataon'Andriamanitra fiainanao. Ny olona voavela heloka matsy mira olona vita fihavanana amin'Andriamanitra. Ary ny olona vita fihavanana amin'Andriamanitra mendrika andray andreo zava-tsono lanitra rehetra arak'izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Amin'ny fontsika rehetra no andraisantsika fanasan'ny tompo androany. Sotronareo ity ho Jesosy tamin'ireo mpianatra. Koa dia angatany isika rehetra hitsangana amin'ny toerana misy antsika dia ireo namana mpizara fandraisana koa angatana mba handroso ety anoloana. Hitsangantsika dia andaontsika hivavaka tena no tena anamafy fa raha misy tsy afaka tamin'ny alalan'ny fitoam-pivavahana natao teo, tamin'ny alalan'ny vavaka nataoko teo,
dia ho afaka izy amin'ny alalan'izao fandraisana ny fanasan-tompo izao. Amen na sokafa mivavanao andeo hivavaka zay tena ho amponao mihitsy no loaranao anatin'ny vavaka irantsika manao. Samy mivavaka izy a. Dia afaka makamofo ianareo ho an'izay tsy mbola manana hena-tanany amin'izao fotoana izao. Maniry mafy ao irahantsika manao zay iry zay a. Ao anatin'izao fandraisany fanasan-tompo izao dia mbola mahazo mananteny ianao fanao zavatra lehibe eo aminao Andriamanitra. Raha ohatra ka tsy mbola nandray ianao teo anatin'ilay fitaom-pivavahana, teo anatin'ilay toriteny natao teo.
Niazy fijalinao no hitazanako. Ampototry ny azo zay nijalianao. Ataovy amin'ny fonao iray manontolo zaniry zany sady manarika an'Andriamanitra ianao. Tsy hira sanatria afombafomba nataonao fa hira vokotry ny fo. Miolitra an'Andriamanitra manome voninahitra azy. Misaotra Andriamanitra azy toa makasitraka anao aho. Tandao anginy ataontsika rehetra araka ny nambarako teo. Rehefa nandray ny mofo Jesosy dia nataony fisaorana dia novakiny izany mofo izany dia natolo ny andreo mpianatra hano ity no ataovy fahatsiarovana ahy. Novina no mihinana itony mofo itony ianareo. Araka ny teny nataon'i Paoly izao no ataovy ho fahatsiarovana an'ilay fahafatesana dia ilay fahafatesana niatra tamin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Zay rehetra mihinana mofo androany dia tsofoky rano hihinana fahasoavana izy. Ano zany le mofo eny an-tananao. Tiaraka izany ihany koa ny kapoaka. Niraisy ilay kapoaka misy ny divay dia nataony fisaorana an'Andriamanitra. Dia hoy izy tamin'ireo mpianatra, sotronareo ity no rako izay latsaka ho fanavotana ny olona maro. Ary araka ny teny Paoly izao fisotroantsika divay amin'ny kapoaka izao dia itsika manambara ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Koa avototro ny teny izay rehetra misotro ny divay amin'ity androandroany ity izay tandindo ny rany Jesosy nalatsaka dia isotro fahasoavana izy. Misaotra an'Andriamanitra isika fa dia hanamarina ny maha-paska amin'ny paska tokoa ny tompo. Voavono Jesosy Kristy paska ho antsika. Izay nataony tamin'ireo zanak'Israely mihoatra lavitra noho izany no ataony amintsika ankehitriny noho ny amin'ny Jesosy natao paska. Sotroy zany, sotroy.
sotra tompo mena voninahitra anao makasitraka anao zahay ary na iza nandray fanasany tompo teo tonoko amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra mbola narary sitrana zay rehetra mbola tao anatin'ny olona ka nianahana na sy famindrapo izy voavonjo afaka amin'ny olana ary zay rehetra miandrandra any Andriamanitra hitondra fitahina ho azy mandray sahady izy tsy andalo fotsiny aminay ty paska taona 3 arivo ity fa mandray fahasoavana daholo zahay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mbola nao hira anankiray isika anomesantsika voninahitra an'Andriamanitra amin'izao ora izao melony tena amaranantsika ny fotoana. Ndao ataontsika mpitsanganana ty hira anankiray ty tena iderin'Andriamanitra isika ankalazan'i Jesosy isika androany ho fisaorantsika azy fa afaka an'iray latabatra taminy. Jesosio, mi dera si makalaza ni anaranao. Jesosio, Jesosio, Hallelujah, 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 Hallelujah. Mi dera si makalaza ni Jesosio, mi dera si makalaza ni anaranao. Jesosio, Jesosio, Hallelujah, 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 Hallelujah. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 libera. Libera si makalaza ni anaranao. Jesosio, Jesosio, si makalaza ni anaranao. Jesosio, Jesosio, Hallelujah, 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 Hallelujah. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 libera. Jesosio, Jesosio, mi dera si makalaza ni anaranao. Jesosio, Jesosio, Hallelujah, 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 Hallelujah.
andriamanitra. Ry andriamanitra lehibe, andriamanitra magaga, misaotra anao ny amin'ny teny efa naloaka ny vavanao milaza fa ianao no andriamanitra ny nofo rehetra, tsy misy magaga zay tsy hainao atao. Misaotra anao ny amin'ny fitiavana lehibe ny tiavanao anay zanak'olombelona, ka nomenao anay ny zanako ilay tokana. Izy no teny nomenao anay teny tokanofo ho fanavotana ny fanahinay, ho famonjena ny fiainanay manoloana fatotra sy ny geja nataon'ny favalo. Ankehitriny misaotra ny amin'ireo fanafahana, ny amin'ireo fahasoavana zay fa nataonao taminay tamin'ity androandroany ity. Misaotra ny amin'ireo namanay zay tany atokantrano manafoloana ankehitriny fa natao andray izy, ka dia omena voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Apetraka ampelantananao Andriamanitra ny fiainana ray manontolo, ody ho mba hampasoavana izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirahasoa, miraha fahasoavana tompoko. Azadiny ny fotoanantsika androany amin'ny 12 na androany amin'ny 2 miaraka ampanompon'Andriamanitra voaomana hitondra fahasoavana ho antsika rehetra. Ka tonga dia ampalisoa ilay olona voavelany a. Amboara latovy micro eto a.